Alléluia, alléluia, alléluia. Ouf! Raha mba inonareo ny ambiance ato a. Ianareo fa tsy hoe la isika invité olona amizay ato a amin'ny manona moa zany anompan'Andriamanitra zany fa hafa be ny atmosfera zany rehefa misy mozika zany mahafinaritra be fa manana talenta ny ankizy dia mitonona fiadanana Jesosy Kristy amin'ny tokatrantsika tsiraidravy na amin'ny salon ianao na ny amin'ny fandriana moa zany fa raha zany ho ianao mipetraka fa tsy matoritory rehefa mandeha ny fampianarana satria amin'izay mba ana lerta tsara ny inona moa zany ny sensinao rehetrarehetra zany. Alléluia. Mahafinaritra. Alléluia. Za zao mahita anareo any tena nareo variana mijery zao sira mihitsy fa tena mijery sady lasalasa saina any zao Antoniana anarany izy io fa efa hitanareo angamba izy io tamin'ny amin'ny YouTube ao tamin'izay izy mbola kelikely angamba raha jerenareo misy ankizy anankitelo zay ao dia mamany mampianatra Bible à l'époque-n'izany navela koa le vidéo playlist angamba izy zay amin'ny naran'izy iny à la découverte de la Bible dia voilà nampianarina moa ny ankizy tamin'ireny dia hitanareo ao le izy araka ny tenin'ny baiboly hoe zaro amin'ny lalana tokony ho izy ny ankizy kely amin'ny fandinihana baiboly zay fa merci Antonia. Alléluia. Akory aby sika tena mahafinaritra misy le izy. Après bien dire amin'ny lantolanto dia lantolanto amin'ny tenin'Andriamanitra ndray isika lantolanto amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Alléluia. Inona moa zavatra tiako hazavaina amintsika zany fa araka tamin'ny fampianarana farany iny saika hitondra ina moa fampahirezana moa fa noentin'ny fana amin'ny zavatra hafa moa zany donc rahana ny hitondran'ny fanamasina zany fa tsy manohatra. Alléluia. Dia androany tsy tokony zany moa nivoaka eto fa hitanareo le problème ny mal iny problème na feo fa tena feo an'ny ordinateur indray ny resiny fa tsy feon'ny table sy le micro problème technique izy voilà des fois rehefa tampotampoka ohatran'ireny sarotra be midétecta izy le panne izy le problème fa tsy tateraka le izy tatoato zany nareo zany nareo marika hoe somary misy problème io resaka son io ao koa zany fanaovana resaka mise à jour ny logiciel dia rehefa avy eo navadika le logiciel zavatra hafa mihitsy le izy dia efa eo mpandehananako amin'ny sa ianao vao mahita le izy sady réglé voilà azonareo le izy fa manahirany fa dia raina ny tompo fa mbola maha-olombelona moa zany ozy raha anankiray zay hoe maha-olombelona zany fa des fois ianao pafotratrany zany dia tsy hita dia za moa nitenenina hoe nisy mamono zao izy fa nitory tamin'ny vidéo adiny ray mahiro izy ay ty micro ty désactivé za koa efa voan'izany micro désactivé vazavaza. Alléluia. Mbola tsirony daholo zany mbola fiainana zany satria
io fiainana io zany zavatra tena zavaina indrindreto zany a miakamidina izy io iaraha malala zany zavatra zany a iaraha malala raha ohatra ka tsy mety le feo any inonareo signaleo ihany fa raha fa tsy mandeha le feo de rehefa mahita an'izany moa za aizany reny problème maty fa eto alohako eto efa ohatrohatran'ny cockpit na avion ihany fa mbola jet privé ngamba le izy fa tsy mbola le Boeing alléluia marina fa tsy fampianarana amitoy zao ataoko zao fa juste selon ny événement zany resako eto efa hitantsika amin'ny YouTube eo misy fampianarana efa elaela iny hoe taranaky menarana rasa zany le izy ao anaty baiboly eo aleo atsiko teny kely le izy tsy dirako lalina sode manahirana anareo raha hidirana lalina le izy satria ty zavatra tia zavatra manahirana ihany décortiquer an'le izy fa minoan'izany fa ao anaty bibla daholo ty resahako ty hitantsika zany Jesosy zany amin'ny baiboly zany miresaka an'izao zany raha ohatra ka tsy hidirana lalina le izy fa vous avez le père le diable nareo manana ray devolo izy izy de hitantsika amin'ny teny vazaha moa zany race de vipère izy izy tsy sary teny iny fa teny direct iny tsisy teny avadibadika iny donc ahoana mahatonga an'izay zavatra zay efa noentiko tamin'ny YouTube le izy oups plante ny souris androany tsy son ndray fa ny souris indray ny plante hay mandeha efa nazavaiko zany ahoana ny antony tamin'le izy iny exemple zany exemple massif zany tamin'ny andro Noé bon ino moa tiako atongavana zay le tsy tiana roa resana zay le resaka royaume rehefa royaume de Dieu zany efa inareo par cœur eto amin'ny say zay mitorony fanjakany lanitra tsy maintsy mitorinina fanjakany eto ambony tany opposé amin'ny io zavatra io zany tsy dirako en détail le izy sady lavabe le izy tsy vitan'ny une semaine raha tena hitra en détail hoe histoire après histoire fa anjaranareo zany mba mitaditady amin'ny internet ihany anjaranareo zany mba midévelopper an'le izy fa resaka système satria maninona eto za raha miresaka an'le izy za tsy pour ny Russie na Ukraine za tsy pour ny Syrie na américain na l'OTAN na frantsay rehefa nataky na guerre de Vietnam na guerre du Golfe na guerre froide io na première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale tsy de hita am'izay hoe inona ny antony fa isika malala ty zao tontolo zao ty ambany fahefan'ny Satan zany zay iara malala zay fa za zany tondra zavatra tsara fantarina mbadika an'le guerre zany hoe système zany hitondra amitsika zany hoe fomba n'izao tontolo zao zay ngamba efa niexposé na foana zay hitanareo zaza zao lasa fahavalon'olona zay maheno an'le izy fa tsy maninona fa mahafinaritra nge zany mba misy sauce piquant le fiainana raha ohatra ka tout le monde pour toi zany izy zany amparan'Andriamanitra heriny zany Andriamanitra nge matanjaka hitanareo matsy le hitanareo matsy ny olona rehefa manao musculation ny olona rehefa manao arts martiaux karaté en réalité nge na tsy miteny reo olona roa nge te mesurer les capacités ane amin'ny adversaire bon je sais pas le manao karaté sasany fa tam'izany anao karaté za te hiady mihitsy tsapako hoe ahoana moa le tsoki hoe mavakorin'olona sa tsy mavaky na tsy miteny reo ohatrohatra zay ihany ao anatiny hoe ovina mba misy combat mba jerena hoe lany andro ve za ianao raha mibatabatapoa manao musculation ka tsisy zatra bataille eo ça va servir à quoi le izy
mbola vehivavy ndray ve mbola kokokoky batabata ohatra zany enao mba mampiasa le biceps voilà mba mesurena hoe donc rehefa utile le zavatra zany mba mibotsibontsina ihany lohanao zany ka misy verset matso ohatran'izany ao anaty baiboly andriamanitra mipointe avy any mibontsina ny tratrany pour dire hoe je suis fort misy verset an'izany ao anaty bible donc raha ohatra ka zany andriamanitra zany matanjaka fa diso matanjaka loatra matanjaka izy raha ka tsisy adversaire ka satan raha tsy eo lasa molle enao fa mbabata 50 kilo tokony 40 kilo izy tsisy adversaire iny eo farany izy ampiasanao inona ray am'le hery farany enao la tokony bata 50 kilo lasa 5 kilo manahirana ty aorina azonareo donc andriamanitra zany manamboatra fahavalo sy sangy bioan'ny satan fa isika fotsiny lasa matahotra satan or que satan tena marina sous contrôle n'andriamanitra satria manino Dieu est fort de manino il se présente avec sa puissance iady amin'iza olombelona ve sangy ny bioan'ny satan tena marina fa bon zany moa c'est encore une autre histoire zany donc za tsy parler guerre fa raha ohatra ka jerevantsika any amin'ny zay tsisy amin'ny baiboly malagasy ty zatra resako ty tsisy amin'ny bible gasy ty teny ty Genèse 2:1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Point zay amin'ny teny gasy vita ny tany sy ny lanitra aux des points fa tena mbola misy suitiny le verset hoe et toute leur armée ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée zay mahatonga andriamanitra zany maka identité any l'éternel des armées donc raha asiana tompomaso kely fotsiny achever les cieux et la terre et toute leur armée tadidio andriamanitra tsy mampiasa anjelo hoe avec épée sabre sy kalashnikov sy bombe atomique angambe fa misy zavatra hafa koa ny armen'andriamanitra de hitantsika eto hitantsika zany amin'ny tantara hoe ahoana namonon'andriamanitra miaramilan'ny pharaon la création nampiasainy ny sarany le ranomasina niditra ny vahoaka kodokodokodogo nanaraka ny miaramilan'ny pharaon nakatony rano zany ranomasina zany de maninona zany hitantsika zany am'le création c'est une armée koa le izy ça fait partie an'le izy bon zany moa mbola tantara lava be zany fa satria miresaka hoe puissance n'andriamanitra mila adversaire ça veut dire andriamanitra dès le voalohany dès le commencement zany efa nanamboatra armée le izy nanamboatra tafika aleo mirange amin'ny tafika an'andriamanitra au lieu de je ne sais pas mirange amin'ny tafika ninona olona manana bombe nucléaire zany fa bombe nucléaire zany armée n'andriamanitra raha mipointe avy any oaidray ohatra rien que marche en cheval fotsiny la terre me tremble oziny baiboly Jésus à la tête des armées la terre me tremble mbola tsy mipoka le combat fa juste mbola bon zany moa zany resaka zavatra ohatran'izany de resaka guerre kely zany sy fomba zao zany sy système zany hitanareo tsy de anome verset fa resako comme ça fotsiny fa misy verset daholo zany fa lasa lava loatra le izy intelligence io anaty fanahy izy io fa tsy ato azonareo ato le izy amin'ny olombelona mieritreritra an'izany fa tsy zany io intelligence ça vient de l'esprit le izy hitantsika any amin'ny job any zany fa ny olombelona zany ty aorina zany mikompare ny intelligence amin'ny fananam-bola zany ho an'izao tontolo zao zany fa amin'andriamanitra tsy zay intelligence am'izao tontolo zao
comparé amin'ny fanananao diplôme fa amin'Andriamanitra tsy zany. Jesosy tsy nadala diplôme zany. Jesosy tsy nana diplôme na DCP ngambe miara-manaiky an'izany. Salomon tsy nazo bac akory miara-manaiky amin'izany fa l'homme le plus sage au monde. Donc les sagesse zany hafa mihitsy. Fa ny olombelona zany mitady moyen anankiray zany. Zay foana zany ny olombelona anankiray satria maninona en fait misy fahalalana tokony fantatra. Zany hoe ty être antsika ty zany namboaran'Andriamanitra zany natao hitady zavatra. Natao hitiavin'olona isika, natao hity olona isika, mila fitiavana sady mila manome fitiavana. Zany zavatra naturel. Fitadiavana an'Andriamanitra zany zavatra naturel zany satria maninona anisan'ny création'Andriamanitra zany être an'Andriamanitra natsofony eo amin'ny olombelona zany sy natsofony amin'ny zavaboary dia automatique le olona mitady an'Andriamanitra. Fa ozony tenin'Andriamanitra hoe de peur que je les guérisse sous Jésus, de peur zareo me converti. En réalité ny aty tsy m'existe. Satria maninona le fait za tsy mino an'Andriamanitra nge finoko zay. Raha ohatra ka za midécider tsy ino an'Andriamanitra, finoko nge le hoe tsy ino hoe azonareo. Andriamanitra malala an'io. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe de peur. So de hovaiko ny fiainana. De maninona mandala le olona. Fa nature antsika mitady an'Andriamanitra ary raha ohatra ka zoina ny tantara depuis natany na olombelona na voilà depuis la nuit de temps zany ny olona nge mitady an'Andriamanitra foana e. Fa à l'époque Andriamanitra tsy nyrevelé de lasa Dieu du soleil, lasa rano natao Andriamanitra ny rano, forêt, Dieu de forêt, mangataka fitahina mirazana satria maninona ao anatintsika zany efa natao hoe misy être supérieur ambonitsika natao révérer an'ireny Andriamanitra zany fa saingy moa zany diso lalana le olona de mirévérer zavatra hafa. Any amin'ny Romain 1 la créature ndray mitompona au lieu de créateur. Romain chapitre 1. Zangy namboarin'Andriamanitra hitady sakafo raha tsy misakafo maty. Vita ihany ny fadianina jusqu'à voilà tel jour. Fa ianao hoe mavita tsy misotro rano mihitsy sady tsy misakafo mandritra ny 40 jours. Vitako zany zay ianao hoe mavita tsy misakafo sady tsy misotro rano hoe mandritra ny 5 mois. Donc natao zany besoin tsika zany manana besoin zany donc tous ces besoins zany navadiky olombelona io. Satan zany expert zany mamadika an'io zavatra io. Alléluia. Donc raha tadidinareo le resaka fampianarana Amalek iny nataoko amin'ny YouTube eo zany hoe par jalousie zany Amalek zany nitsangana fahavalony peuple de Dieu zany par jalousie. De rehefa aveo on va défier votre Dieu. Azonareo teo zany teraka philosophe etc zany après amizay mitady raison d'être ny olombelona, mitady ny zavatra manqué amin'ny olombelona. Natsofoka zany philosophie zany, natsofoka zany psychologue zany, natsofoka tout ce que j'ai voilà tout ce qu'on voit maintenant zany natsofoka zany amin'ny connaissance n'olombelona après amizay natolotra le izy hoe voilà ny référence. Ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny quelque part anaty Bible miteny hoe créature merveilleux isika. Aux yeux de Dieu tsisy ratsy zany. Eo mason'Andriamanitra tsisy ratsy. Rehefa mijery ohatra an'izao ianao hoe ratsy ry, ianao ny tsy tia anazy. Fa misy olona hafa adala amin'iny olona tsy tiantsika iny. Donc c'est une question ny goût le izy. Amin'ny zao tontolo zao ndray satria amin'Andriamanitra zany tsy tariny jerena fa fa na question tare zany rehefa ohatran'izao za ohatran'izao fa io tsy mila atao opération zany hoe avadika
lavalava ty satria petakorony ty de hoe ty vadika kelikely satria ohatran'ny éléphant le izy non bogosy foana ohatran'izao ka misy olona foana mity ana ary misy olona foana mity anao de le monde am'izay namoaka am'izay hoe efa hitanareo ngamba zany amin'ny internet hoe misy traka de rehefa avy eo trak eto poziny maso eto ny olona ianao zany vao tsy mialigny amin'iny manao masika zany ianao tsy ratsy tsy tsara zay lasa ratsy ianao donc hitantsika zany hoe iza le plus beau du monde de hitantsika hoe iza la femme le plus jolie au monde de hitantsika hoe iza la femme le plus sexy au monde oragaty le plus beau du monde la plus jolie du monde de naovana sy ny tany ataovana événement hoe bon ina moa tiako resana zany natsofoka ty hoe testany QI zany alléluia fomba zao tontolo zao izy ty bon zao koa moa zany misatra vaovao hitanareo eto fa zay zatra jereko eto ho hitanareo any amin'ny public hitanareo io zany le QI zany définition zany ty oui QI est un sigle qui signifie conscient intellectuel, qui est un chiffre, voilà, obtenu suite à un test psychométrique qui permet de qualifier intelligence abstraite d'un individu. Zany hoe zala zany namorona an'io à partir an'ity ianao ohatran'izao à partir an'ity ianao ohatran'izao de évaluena amin'iny zany ny intelligence n'olona anankiray ohatrany hoe le ohatran'le masika teneniko anareo hoe tak mipetraka ary raha ohatra ka vavako zany ambanimbany kely le selon les scientifiques zany tena ratsy indrindra au monde zay zany dikany de ohatran'ny Einstein zany ambony be ny QI an'zany ka eto ma tsy mila fantarina zany bon tena Einstein ny averiko zany satria izy ny classena hoe idolâtreny le monde hoe tena scientifique fa zao nge scientifique enjana be noho Einstein nge nanao bombe atomique nge ohatran'ny barikany ange zany hitanareo barika le boribory be reny fa am'zao nge ny bombe atomique zany nge tavoanginao vive tavoanginy limonade efa mavita 100 fois plus ny mafiny nataona Einstein fa bon izy moa zany idolâtrena zany hoe comme quoi hoe grand cerveau be satria maninona le monde tsy esy modèle tompoko ny antsika Jesosy mbola mandraky teny androany izy mbola velona ary mbola tsisy mavita zavatra ambony no Jesosy eto ambony tany mataova amena le izy azafady mbola tsisy mavita zavatra ambony no Jesosy eto ambony tany depuis 2000 ans fa Einstein zany nge voaingana zaza anankiray 12 ans 14 ans nge manana 160 QI no Einstein dépassé de tena Einstein eny nge ny teny olona rehetra nge samby intelligent fa mi domaine misy anazy raha ohatra gidro izy nalainao andeha anao course amin'ny trondro anaty rano farany foana le voilà gidro zay zany exemple de le trondro voalohany ndray hoento amin'ny désert ndray na hoeto mananika hazo ndray le trondro de hitanao iza foana premier iza foana ny farany c'est ça nge ny piège ny école raha ohatra ka nareo tsy malala nareo fotsiny nge manabediny zanaka nareo rehefa tsy mahazo note fa en fait c'est vous le plus bourricot ny zanakanareo tena marina raha ohatra ka nareo manabedy zanakanareo satria maninona tsy mahay mathématique izy ary ianao nga mahay mathématique ianao ray aman-dreny tamin'ianao nianatra na efa lehibe
manina zanakanao forcenao am'zatra tsy fantany raha mahay matematika ianao ndray ve mahay resaka zavatra hafa ave eo moa tsy ahitana an'la izy donc raha ohatra ka QI-n'olona anankiray nge ambony amin'ny calcul fa izy am'teny anao koa ambony ny QI am'resaka cuisine donc raha Einstein zany ambony zany QI am'resaka famonoana olona massif amin'ny bombe atomique fa izy am'teny anao fa Einstein koa crâne be andehanao pâtisserie donc raha olona anankiray zany ambony be ny QI an'zany andeha namoatra bombe atomique fa aleo lavitra nge olona anankiray manana QI ambany fa manatsara fiainan'ny vahoaka sahoana ozy anareo satria mantsy ty zavatra ty mantsy mbola classement ny zalahy ihany hitanareo ty zao classement zareo fa io sélectionné ko hoe au-dessus any 140 au-dessus ambony zany 140 génie zany presque génie de raha vao ty entre 120 140 zany intelligence très supérieure aony de 110 120 zany intelligence supérieure de 80 110 intelligence moyenne 90 zany stupidité rarement classable comme faible esprit zany 70 80 zany parfois classable comme stupide souvent faible d'esprit en dessous 60 faible d'esprit raha ohatra ka le en dessous 60 ndray manampiny rahalahy anabaviny même inconnu donc izy andilainao andeha amon'olona lasa faible ny QI-nao fa ianao amin'ny service-ny olombelona mitovy anao hitanareo fa le zavatra lasa mivadika zany de hitantsika moa zany QI an'ireo mpitondra reo satria ambony satria leader zareo mpitondra fa hitange comment zareo nigérer an'le Covid ridicule ihany le izy à la fin du compte satria maniny raha ohatra ka mathématique zala ambony QI fa nigérer Covid any fa nga atao le vaccin manasitrana Covid manasakana transmission ve le vaccin fa maninona ary obligatoire zany premier ministre ny Frantsay zany moa rehefa tonga natao interview tamin'ny télé le Castex iny mila passe sanitaire ozy sinon tsy mahazo mandeha train ny olona obligatoire sady mbola sina test koa de nanontany le journaliste ary raha olona anankiray ary tsy infecté izy tsy mahazo mandeha ve tsy mahazo mandeha hitanao zavatra ohatran'izany zany au fait mampiomehy eny ange le izy bon tsy fantako nareo na anina fa reto zany hoe classement an'ireo olona reo de io moa zany mampiomehy be le zavatra zany hoe maty Einstein zany de calculen'zareo QI any ta théoriena comment ny calculen'zareo anazy de nomeny zareo chiffre izy hoe zao fa zany tompoko zavatra mahafinaritra be fa hitanao fa araka le vidéo ny teresako tany aloha tiny hoe intelligence n'ireo olona reo intelligence n'ireo nge tsy intelligence programmation io aringako reny izy alaiko baraka reny fa le olona QI soi-disant hoe en dessous de 70 faible d'esprit tsisy lavana anazy zany chose folle du monde zany satria raha 70 à 80 zany classé comme stupide satria anao tsy mahay calcul tsy mahay voilà amin'ny zavatra rehetrarehetra tokony testenanao zany ianao zany classé amin'ny 70 80 possible mihitsy amin'ny moins 70 za zao raha omenao ino moa zany calcul raha testenao intelligence ko 0,1 sur 20 foana azoko ka ny lohako tsy natao calcul donc io nge tsy classena hoe stupide ianao
fa fomba n'izao tontolo zao dia zay ary raha ohatra ka le ray zany a intelligence supérieure zany a 110 120 zany a mpamon'olona dia ahoana fa le anankiray 70 80 classena stupide ndray tsy mbola namon'olona fa mikarakara fianakaviana mamelona amin'ny fianakaviana avec droiture donc iza ihany zany intelligent am'ty fiainany ty le anankiray politicien manana 110 ou 120 intelligence supérieure ou 120 140 intelligence très supérieure nefa mangalatra vola amin'ny vahoaka nefa manipuler vahoaka et c'est ça nge tondro gouvernement amin'ny fitondrana reo e manipuler vahoaka fa rehefa jerenao testany Q an'ireo supérieur intelligence sy ny tara fa reo ny mpamitaka vahoaka reo ny manipulation indrindra eto ambony tany eto satria manino rain'ireo dia diable fa c'est ça le zavatra zay ny zava-misy tompoko eto amin'izao tontolo zao tsika mpivoany fa gloire à Dieu que ce soit inférieur à 70 et non na faible d'esprit na inférieur à 20 no mety amin'Andriamanitra zany oulala mety amin'Andriamanitra io adaly ianao classé adaly ianao amin'izao tontolo zao mety amin'Andriamanitra dossier anao averiko indray mandeha soratony CV-nao ataovy eo anaranao zay tsy mahay manoratra ianao soroatao fotsiny atao sora-jaza hitanareo fa olona tena soi-disant intelligent intellectuel sy ny tariny mihitsy ny tena tsy mahay manoratra ohatra ny docteur reo sa tsy mbola hita sotra docteur nareo rangotra akonga ireo reo nga mahay manoratra fa olona mbola lazainjareo hoe classable comme stupide nge no mahay manoratra hoe voavaky tsara le A voavaky tsara le B fa docteur raha misy docteur nareo mijery io nareo tena vendrana manoratra nefa nareo classé avec votre truc fa ho anao nous classé comme stupide souvent faible d'esprit bon tsy haiko koa motaizana zanjareo io resaka faible d'esprit fa classé stupide zany soratony CV anao atero amin'ny Jesosy io apetra ambony tongotro Jesosy ambony tongotro Jesosy eo ny CV anao ty za classé stupide dia avelao tompo itravaillenao anatinao fa ho hitanao fa ho azonao tsara zatradradradraiko quelques vidéos ny toto reny hoe aringan'Andriamanitra reo intelligence io satria manino efa nomeko anao kely ny sombosombo sy ny tany fa aiza tianao voilà nge le truc za dala amin'izao tontolo zao fa namboarin'Andriamanitra ny fiainako alléluia zany ny intelligence tompoko alléluia contient intellectuel le QI est un chiffre obtenu suite à un test psychométrique na zany psychométrique zany za tsy haiko fa nareo mpamon'olona zala soi-disant hoe infavo be miresaka intellectuel plus zala manana QI ambony plus reo mpamon'olona la notion de QI traduit bien l'importance que notre société donne à la pensée et ses capacités intellectuelles. Oui, sens 1, zany oui. Bon, le voque qu'on a rose autre voque écoute. Oui, rythme. Calcul de tête zara tsy natao mathématique ny lohako fa za charcutier ahoana ny lohako tsy natao anao calcul fa za mpivarotra ny lohako tsy natao calcul fa za mpanao gâteau le fanaovana gâteau mavelona vady aman-janako za tsy mangalatra donc izy zany évaluation de l'esprit ohatra ny hoe mba domaine n'esprit ry zalahy reo mesure de tête
contient intellectuel, contient mental, rapport de force, rapport de tête, test pour les fortes têtes, etc., etc. Alléluia. Zany zao tontolo zao zany. Dia isika manana fomban'Andriamanitra. Zay foana nge dradradradrainy eto amin'ny Chay.fr fomban'Andriamanitra satria maninona ianao raha ohatra ka tsotra ny Einstein zany a tu es personne. Fa Einstein nge domaine anankiray izy mafy. Alléluia. Azonareo. En fait nareo perte nareo. Jerevinareo za jerevinareo tsara après za misotro ty vao tena jerenareo. Jerevy tsara. Petraka tsara mihitsy. Perte nareo raha nareo classé ambany amin'ity zao tontolo zao ty ka tsy mampiasa fomban'Andriamanitra. Dinio ny fiainanao. Ianao efa tsy tafavoaka velona eto ambony amin'ity fiainan'ity. Ianao fa tsy tafavoaka velona hatramin'izay eto amin'ity fiainan'ity. Anilan'ny namanao ianao fa tsy tafavoaka. Perte nareo raha tsy mandray an' Jesosy en tant que tompo sy mpamonjy satria izy ny tompon'ny zavatra rehetra. Intelligence anazy io, sagesse, tout puissance rehetrarehetra anazy io. Alléluia. Perte nareo raha ohatra ka tsy mandray an' Jesosy comme il le faut satria maninona za témoin vivant niova ny fiainako. Alléluia. Bon, iverina am'resaka rasy amin'izay aho. Tadidinareo le lesona nazavaiko hoe misy karazany efatra klasiny rasy ao anaty baiboly. Tsy noetiko antsika amin'ny détail be izy fa manahirana hoa satria zao dia misy akaikinao ao bibilava dia bon. Misy zany klasy zany. Klasiny bon tsy klasy zany fa moa nareo tsy nita fampianarana resaka klasy universelle, klasiny création. Bon, tsy klasy fa ino resako anazy. Misy zany rasy zany. En politika ry zalahy. Reny klasin'olona reny zany tsy olona betsaka le izy eto ambony tany eto. Fa reny klasy bon, klasy. Reny rasy reny zany tsy betsaka, reny zany le karazany rasy zany ionan'ny Satan zany. De meko anao io royaume io azonareo. Hitanareo isonge ny président malagasy hatramin'izay tsy betsaka. Isonge nisany amin'ny gouvernement hatramin'izay tsy betsaka. Un peu rare io rasy io. Alala zavatra nareo androany. Un peu rare io rasy io. Fa misy. Fa raha ohatra zany misy raha ohatra zany reste zany klasin'olona tsotra zany eto ambony tany eto amina miliara. Rasin'olona tsotra ohatra amina miliara. Vary amina million. Fa ianao zany rehefa mijery klasina io miandraikitra politika io ohatra klasy rasy zany. Zareo tsy de maro. Qui fait isahangeny amin'ny gouvernement anankiray eto en France, président, premier ministre, karazany ministre sy ambany ministre de misy koa moa zany à cause ny tady vola zany influencer les gens fa tsy voatery hoe race daholo fa ce qui est sûr président de zay satria manino mekonao io royaume io izy midécider an'izy io izy ny faratampony fa na zany koa ke tsy izy loatra koa ny faratampony fa on va venir fa point de vue biblique ny zavaiko anareo afaka mandaza reo tsisy an'izany patati patata vakio ny bible anao misy rasy eo. Donc reny zany parmi zany olona l'époque voilà comme ça zany Jésus zany niona taminy zany raha miankohoka amiko azonareo angamba tiako tenenina amin'ny firenena anankiray zany rasin'ny classe politique zany
azo saina tsy amiratsy ny tanana fa azo saina amin'ny batone zany mbola omboky tapo ny isany fa ny rasy ny hafa ndray efa tsy ompo sakodonjazakely mandeha maternel iny ny isany fa rasy politika zany a mbola omby an'iny de eto am'izay a efa betsaka be le rasy zany misy rasy zany a hoentiko aminareo ty verset ty Deutéronome 33 Deutéronome 33 ty zao a efa betsaka be ty zavatry ty tena betsaka be mihitsy izy io à partir du verset 18 ty hoe sur Zaboulon il dit réjouis-toi Zaboulon dans toutes tes courses fa ty à partir an'ty izy nareo ty Isakara ty zany a don anankiray zany izy io a Isakara dans tes tentes de jerefo tsara zao ty ils appelleront les peuples sur la montagne ils izy Isakara là ils offriront des sacrifices de justice de jerefo ty car ils seront l'abondance de la mer et les trésors dans le sable zany hoe ty rasy anankiray ty zany sy ty don anankiray ty zany izy io zany efa be da be izy io zany miasa zany tsikitra amin'ny detay ho aza fa lavabe manazavana izy io fa mino an'ity fotsiny nareo fa ny fitondrana qui que ce soit fitondrana au fait zareo ingy miplie amin'io ty zavatry ty plie am'le verset 19 amin'ny Deutéronome inona ny anton'izy io azavaka anareo tsotra l'izy zay mahatonga l'izy hoe za tsy pour Russie za tsy pour Zelensky za tsy pour Syrie za tsy pour américain zany hoe terroriste bof fa za iresaka zavatra mbadika zavatra tsy fantaritsika fa misy zavatra magaga mantsy raha ianao rehefa mba olon-dehibe mananjanaka mijery an'ty chaîne ty misy zatra tsara fantarana zany en fait ny firenena anankiray zareo io mantsy miplie amin'ny civile ny tena marina isika ne mieritreritra hoe Andry Tezeveny ny tena tompon'ny fahefana ny Madagasikara ao que dalle teneno anazy zany tsy marina ary fantany tsara zany efa hitantsika izy rehefa lany tonga ty a Madagasikara milelaka faladian'izy Macron tout président lany mandeha ty en France aty milelaka faladian'izay président tonga eo satria manino au fait le Madagasikara nizaraina l'époque iny ange tamin'ny andron'ny colonisation sy mitariny reny Afrika mantsy nizaraina ka Madagasikara mantsy nizaraina tamin'ny France any France Madagasikara io fa tsy anao gasy ary zay foana teneniko nareo tanana kandrina falo hoe ny asin'ny tany malagasy asin'ny tany malagasy no iny ohatray ianao za tsy miaro ny taninao asin'ny tany malagasy iny asin'ny razambe fatinao viez taiza ole fa maty an'iny taninao mbola vela anao mbola vela tokony miaro ny taninao fa droanao io fa niarenaki botany ane ahondra ny frantsay ahondra ny frantsay vatosoa volamena tout ce que tu veux bois de rose mbola veliko ndre mandeha raha manantsaina ianao inona andoavan'ny malagasy tosa amin'ny frantsay inona vola andoavan'ny malagasy tosa amin'ny banque mondiale na FMI na tout ce que tu veux volamenanao ka arenan'ny razambenao io fananan'ny razambenao ile arovanao io ny mena vazaha mena frantsay voilà na ny mpitondra anareo tsy samiteny an'izany aminareo hitanareo le kiony zala ambony le favorinareo io fa ny taninareo amidiny amin'ny frantsay bon Madagasikara moa tsy resahana fa efa fantatra frantsay ny sifony zany de jereo am'izay ohatry en parlant de ça na le ilan'ny Madagasikara za fa milela paladia Andry Tezeveny fa tsy omeny frantsay le ilana manodidiny hitanao fa ny zala io
juskatsika miteny io le faleovatena nge saritsary de fa iresaka ty andafo zany nareo ngamba efa maheno hoe amin'ny amin'ny firenena mandroso hoe budget any armée américain zao tena amboniny budget ny armée any raha tsy diso asonono deuxième amin'ny budget ny miaramila zany défense nationale etc etc afaka hitanareo amin'ny site eo zany hoe izy zany tena amboniny budget zany ka zao maty zavatra mitrango io raha ohatra ka miresaka banque na miresaka armée zany au fait ina moa resahana avec assurance za tsy nahita contrat za tsy mbola nahita tolotra zany face à face hoe io preuve fa lizy nge misy hitanareo ohatra hoe efa namoako vidéo zao franc-maçon na frekretra rehetra devant frantsay kipokipoko miaraka amin'ny tablier kely tsekoinina reny fa président gas tsy mbola hita amin'iny vidéo iny azonareo fa sûr avenao fa tsy manao rito koa ny présidentsika amin'ny frantsay et on va comprendre quelque chose zany de jerevanareo am'izay firenena matanjaka manana trosa daholy everinareo aiza azy le izy ka ny président ma tsy ny tena ambana voavidiny zalalle panome reny arma tant que budget ny mpanjakana azonareo ve ohatra meko ohatra anankiray ianareo zany voiture électrique zao faran'izay tsisy lavana anazy ny tena marina rehefa en plein été io Chay zay avoakany fipoakan'le batterie io rehefa mafana be tsy azo sargena ony le batterie rehefa mirehitra le tomobile tsy matony pompier io na ray volana 4 semaines nisy anankiray maya voiture Tesla mirehatra be zany le batterie ao zany eo zala fa tsy maty fa maninona ndray ny olona zany mifidy an'io lalàna io ka le tompony le voiture électrique société privée mipaye amin'ny le olona manam-pahefana azonareo ve sinon tsy voateny zareo lalàna io efa nisan'izany nge to analakely tonga japonais anao ina moa pont ina moa zany pont tetezana mba evitena bousson hoe anao pont izy avy amin'ny totobatondambondrona sy totobatona tananarena sy na pont comme ça zany le de miodina mahitsy fa arahanareo tantara fa nareo mety matadidy anty tsy nanao signature le ministre ny tamin'izany à l'époque raha tsy nomeny japonais vola azonareo le fomba n'le izy société privée zany mipayeny mpitondra zay zo mivalide an'le lalàna de rehefa avy eo am'izay misy pourcentage am'izay ao anjala ambadika any fa io tsisy malalan'io atsika ohatra ny aty andafo zao anamboatra autoroute mandoha vola aloha le izy jusqu'à voaverina le budget ny fanjakana nanaovana an'le izy faly ery ny frantsay taty voaloha le autoroute nomeny jalany privé na midin'jareo tamin'ny privé azonareo le izy de rehefa avy eo am'izay zareo manome le privé an'le izy karakara le autoroute ay ty mbola nandoha vola ihany fa à chaque fois automobile miditra le vola miditra amin'ny privé ny mandeha pourcentage any amin'ny mpitondra tompoko zay mahatonga ny mpitondra zany raha ataontsika hoe manana 100 millions izy niditra président na niditra ministre miala ministre izy mahazo milliard centaine de milliards everinareo viazy ny vola iny selon ny contrat corruption nataony eo fa atsika fanjakana atsika vaoka malagasy mila ny tsy fihinany na vaoka ty frantsay hazalainga manana compte offshore miditra président na miditra ministre izy voaka avy eo zy milliardaire satria manina misy manger ao de ohatran'izany le budget mpanjakana ane budget amin'ny armement
ividiana olona privé jerevinareo reto zavatra reto zao ohatra juste asehoko anareo fotsiny fa isika zao tsy malala zatra be da be ato zao a ohatra hoe voilà io zao ohatra fahalalantsika Boeing zao a mpanamboatra avion fa reto a mpanao arme reto olona reto mpanao arme de guerre raha jerenareo jusqu'à ry ambany ry amerikana ny tena betsaka azonareo reto a société civile daholo reto olona reto a Boeing de inona zao ko fantaritsika malaza Airbus en Chine ny reto mpanamboatra arme zany fa reto a société civile daholo io tsisy militaire zany reo ty zao eto en France zao ty zao Rolls Royce zao ohatra ty Safran ty zao reo société civile daholo Dassault ty zao en France ty donc reny zany mpanao arme zany fa tena mba fantatritsika vo tonona quelque ana fotsiny hoe Boeing Rolls Royce Airbus voilà reny anina reny en fait reto olona reto zany ividianany fanjakana arme budget militaire inareo matetika zay société civile izy io de azadino ty zavatra ty azafady aminao azadino mihitsy le lafako ny faladianao azadino mihitsy hoe car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable io zany mbola lavabe fanazavona an'io zany zany hoe reto le don reto zany civil io de zavatra mitranga am'izay ohatrany nanazavanany resaka voiture électrique iny au fait fanjakana zany mividy arme zany plus zala manambola de omena pourcentage zay misigny an'iny amin'ny gouvernement mena manger de ohatran'izany koa fanjakana au pouvoir ananan'olona trosa société privée dia iza banque nge tsy any fanjakana fa an'olona privé banque nge tsy any fanjakana tompoko io banque centrale antanina renio nge tsy avoloa nge mibaiko an'io na ambohitsiroatra hitareo bureau-ny voilà bureau mpanjakana ambohitsiroatra io à côté raha mandeha ohatran'izao izy côté droite banque centrale nareo ve mieritreritra fa président mibaiko banque centrale détrompe-toi mon ami c'est la banque qui décide combien de milliards omenanao ampiasaina isan-taona na anatin'ny 5 taona c'est la banque ny décide hoe zao milliards anomenanao trosa qui fait nous la yeritreretintsika manana au pouvoir d'ailleurs il est au pouvoir fa c'est une marionnette nge ireo olona reo ambony be ny QI c'est intelligence pour devenir leader number 1 amin'ny état anankiray marionnette mameno posiny fotsiny zalany tena mary satria manino voavidy hatramin'ny fanahany voavidy hatramin'ny fanahany zareo io ina moa resako Boeing sy Rolls Royce sy Airbus zany satria ma tsy mizatra mahagaga raha mba efa lehibe nao ohatran'ny zavokely ohatra amin'ny vokely ianao mba efa nahita guerre io mba nijanona ve hatramin'ny tadidio raha mba najery tele anao hatramin'ny vokely mba efa nahita io guerre io nijanona ve nareo ya raha malala Syrie teo izy moa terroriste Ben Laden je ne sais pas izy Laden maty le Ben Laden
aiza indray zao ny tohany nipoka indray Russie sy Ukraine talohan'ny Syrie izy talohan'ny Bagdad izy moa ty bon tsy tadidiko le président voilà Saddam Hussein vita Saddam Hussein izy indray tsy Libye na Chine en fait ainsi de suite mba jerevao amin'ny internet hoe firy ny guerre isan-taona eto ambony tany latsaka masoara aloha raha mahita chiffre ny guerre eto ambony tany. Maintenant, qu'est-ce qui se passe zany? Au fait, reto société hitanareo reto société bon lavabe moa fanazavana an'izy ty zany raha tena dirina zany ty resaka rasy ty. Au fait, reto société reto zany reto zany mpanao arma zany. De rehefa avy eo zany zatra ataon'jareo io zatra ataon'jareo io mivarotra arma zareo donc plus les milliards miditra zany. Donc il faut toujours créer la guerre. Zay mahatonga le guerre zany tsy mijanona mihitsy. Fa point de vue biblique le izy mbola misy fanazavana hafa le izy fa manahirana manazavana zany public. Tadio fa Andriamanitra koa manana armée bon fa zany moa manahirana manazavana zany fa lafitra be amin'ny voarotra ka voazao no mita ty fanazavana ty lafitra be amin'olo izy de lasenao ndray gaga hoe zany hoe mbola resaka baiboly daholo zany oui resaka baiboly jereo Jesosy hoe amin'ny apocalypse any hoe tassé de sang izy miady zany. Donc il faut créer la guerre zany am'izay mampidibola. Nareo raha mba mitatitady kely resaka franc-maçon zany misy catégorie na franc-maçon zany mpicréer guerre mihitsy zany vondron'ireo olona reo. Misy genre zala zany ohatrany hoe Ku-Klux Klan reny moa zany reny tena raciste zany hoe voilà tsy tokotokony zala de misy zany mpicréer guerre zany donc manamboatra arma. De jerevonareo tsara zao ohatra hoe mba ividianana le arma sinon moa tsy fahity io société reo créena guerrerie de eto indrindra mantsy zany raha ohatra ka tsy azontsika zany misy antony angeny ny première guerre mondiale sy deuxième guerre mondiale misy dikany ange ambadika izy io hoe point de vue am'izao tontolo zao comme ça azavaina le izy fa point de vue spirituel misy antony hafa koa nge le izy zavatra fomba ndrazany ty zavatra ty raha hitako kely izy iny moa teny grec iny zany hoe amin'ny fomba n'izao tontolo zao zany na de fomba n'Andriamanitra aza rehefa dinianao le izy hoe misy an'ity teny ty mantsy amin'ny teny grec izy ty hoe teny maçonique izy ty zany aizy iny fa izy ty hitanareo zany le devoly zany makatahaka fô fa izy ty nge misy fomba n'Andriamanitra ihany koa nge le izy de azavaiko anareo kely izy am'izay azahoanareo anazy. Ordo ab chaos zany teny grec zany izy io zany ordo ab chaos zany signification n'izy io zany l'ordre à partir du chaos. L'ordre à partir du chaos. Donc pour avoir l'ordre zany il faut créer le chaos zany. Donc jerevy tsara zao ohatra hoe deuxième guerre mondiale ny américain nge fa proposé ho resaka Nations Unies ONU io fa tsy nety le système tsy nety le proposition nampidirana chaos de rehefa avy eo natsangana ny ONU
zany hoe zalahy reo zany a chaque fois tia moka lalàna ka tsy taitra ny olona ils vont créer ny atao hoe désordre le chaos remarqueo tsara zao ohatra ny aty amin'ny France ho anareo aty an-dafy aiza le terroriste nanjavona lany daty ve donc zany le fianakavian'ireny maty reny zany tsy nanao vagence tsony non ankalazaina aloha ny covid vita ny covid guerre en Ukraine causeny famine dans le monde alors que le zavatra io fa samby ninany tsy filina hatram'izay fa zonga vao nijaly ny vahoaka hatram'izay nge fa nijaly tsy hita ny terroriste fa voilà énergie indray am'izao en fait tsy tinareo ve misy vague le zavatra ve à chaque fois micrée zavatra zany zalahy zany mampiasa an'io hoe l'ordre à partir du chaos zany paf rehefa vio tamin'izay iny tamin'izay nivoaka am'izay lalàna nivoaka ny ONU sy ny tany apitadry ny deuxième guerre mondiale ohatra ifangazatra ny proposena tsy neken'olona lasa nekena ihany le izy anarany any nge io hoe masonique fandriamanitra nge un peu comme ça koa e alohan'ny andriamanitra tena namboatra zavatra anankiray nge tena presseny koa e dans le ténèbre nge ny andriamanitra ny teny hoe que la lumière soit et la lumière fut azonareo bon tsy dirana lalina zany fa mino fa azonareo le izy donc zalahy zany micrée le chaos zany am'izay ny olona mividy arma izy le manipulation am'lo izy zay nge le izy plus le olona manana QI plus zalahy manipulateur de jerevinareo am'izay pour bien comprendre zany zavatra zany jerevinareo ty zavatra ty bon resaka industrie amin'ny armement moa zany privé daholo io privé ireo io moa tsy efa nagagana zany tamin'izany mbola voivavaka zany fa ahoana moa olona anankiray tout le monde miplie amin'ny olona anankiray na de efa dala tahaka nino io tout le monde manaraky ohatra hoe président anankiray ohatra bon zany moa tsy tirana lavitra zany fa tsy de fa nagagana zany le izy comment ça se fait tout le monde se met dans derrière ny ran'olona anankiray fa ahoana nareo ve tsy mba mandinika an'izany fiainana sarotra le mpitondra tsy mahay mitondra fa manina tsy afaka ny vahoaka resahana aina nge vahoaka ny pouvoir fa vahoaka nge manipulé efa jenje mana daholo le izy inona mahatonga an'izy io à cause ny programmation le izy bien sûr mazava ho azy zany zavatra zany fa jerevinareo am'izay nge ty zavatra ty azahoanareo zavatra resahako zany hoany amin'ny sitiny sitiny izy atsika pour bien comprendre le izy jerevinareo ty io fantsiny anany io ty zany sitiny de l'OTAN zany organisation de traité de l'Atlantique Nord io sitiny OTAN io de zavako zavatra kely nareo pour bien comprendre n'izy io alléluia manahirana nge ty monde ianantsika ty alléluia jerevinareo tsara ty sitiny OTAN ty nareo io dossier de l'OTAN organisation de aiza moa tiantsika idirana zany efa nivakivakiako mantsy izy ty teo
bon io zany ty zany a fidirana amin'ny l'OTAN zany a de jerevinareo tsara zao la porte de l'OTAN demeure ouverte à tout pays européen capable d'assumer les engagements et les obligations liées au statut du membre et de contribuer à la sécurité de la zone euro-atlantique. Voilà, misokatra zany izy io zany. So de matevitra membre ianao. De jerevinareo tsara hoe amaky juste bon vakinareo miadanany raha ohatra ka mazoto nareo fa juste tiako amoana zavatra kely fotsiny nareo. Hitanareo ty zao ohatra. Les pourparlers prennent la forme de 2 réunions avec chaque pays invité. La première réunion porte sur les questions politiques, militaires et de défense et sert surtout à vérifier que les conditions préalables à l'adhésion ont bien été remplies. La seconde réunion, plus technique, bon, voalohany zany ianao zany raha hiditra amin'ny OTAN zany en fait c'est n'importe qui zany mitrany fa ianao zany mila manao pour parler zany de aveo mila tateraka les conditions zany résumé comme aminareo le izy de permet de débattre de jerevo amizay ty les plus techniques ty amizay permet de débattre des questions juridiques de ressources et de sécurité ainsi que la contribution de chaque nouveau pays membre à un budget commun de l'OTAN. Bon, ajany koa izy fa sy tazavako amintsika fotsiny zany hoe inona dikan'io zatra resahana io zany raha tsy azonao zany. Parfois moa tsika mamaky teny comme ça fa en réalité tsy azo le izy. Zany hoe ianao zany rehefa miditra amin'ny OTAN zany a mila tsy olo n'importe qui zany miditra ao fa mila jerena zany a les conditions sy ny contribution nao zany. Les capacités nao zany satria matsy izy io misy vola matsy aloha ao isan'ny taona zany. Eto zao zareo tsy miteny ohatrinina de efa intsika matetika ngamba natao hoe PIB zany. PIB zany le produit intérieur brut. Zany hoe ahoana fikalkulena PIB io zany misy olona zany m'étudier dépense sy vola miditra zany amin'ny état zany sy vola mi-circule zany sy ny inona moa zany hitanareo rehefa mandoa taxe impôt reny zany calculena anazy zany hoe resaka dépense le izy resaka produit zany sy resaka revenu zany de calculenjareo de lasa PIB mantsy fiatsona anazy zany brut zany hoe produit intérieur brut zany selon ny zavatra impôt taxe sy ny tariny reny sy ny kona ina moa zany déclaration rehefa ianao miasa zany iny zany misy micalcule zany de zatra tsy resanjareo fidirana io zao les contributions chaque nouveau pays membre au budget commun de l'OTAN. Hitanao misy commun le izy de nisy eny moa le izy hoe 2% de PIB zany. Iny zany mila vidina arma isan-taona. Eno tsara na de tsy en guerre ianao mila mividy arme ianao pays anankiray raha ohatra ataontsika hoe Madagascar zany membre de l'OTAN zany. Ianao zany mila PIB 2% de PIB zany vola circule aminao zany iny vidinao arma isan-taona ho anao. Zay izy avakeo tsara. Permet de débattre de questions juridiques, de ressources et de sécurité ainsi que de la contribution de chaque nouveau pays membre. Bon, voka koa aminareo any le izy ny tena marina amizay tsika miaraka mamaky. Ty surtout ty ainsi que de la contribution de chaque nouveau pays membre au budget commun de l'OTAN. Ka izy io mantsy PIB io zavatra io. Zay zany izy io. Azonareo. De
ay tsy hitanareo teo izy teo ve io les zatra mivakiko io ainsi que la contribution de chaque nouveau pays membre du budget commun de l'OTAN voilà io zany tsy maintsy payena zany io isan-taona zany de jerefo tsara am'izay misy condition koa zany ao hoe en tant que membre ny OTAN rehetrarehetra zany après deuxième guerre mondiale io au fait hitanjala zany technique zany hoe hitanao mena peur hoe Russie attaque de maniny oka miattaque Russie tsika mila mitambatra fa ngeza be io pays io au fait ohatrana zany zany le histoire zany de niditra ny Canada France etc zany bref niditra zany de ohatran'izay zany idiranao zany de jerefo tsara am'izay nge raha ohatra ka le gouvernement zany voavidiny société privée zany ohatrany Boeing Rolls-Royce Airbus etc zany tant que la guerre nge tsy micontinue faillite zaloha donc efa tapitra guerre ry créena ry tapitra depuis zavokely da zaza gaga fa ga tsy mety misy pay mihitsy amty ambony tany ty fa fahahoana ay ry zo ke zavatra fananiny zareo tant que tsisy guerre faillite maintenant créer na gauche à droite tsy zovina amitsika fa américain tena micréer guerre gauche à droite depuis Vietnam izy tsy Russie nge niditra tany Corée du Nord Corée du Sud tsy Russie mihitsy nge niditra tany bref be zany là où il y a la guerre zany tsy maintsy misy fofony parfum américain comme la religion là où il y a zavatra moembo amresaka fivavahana tsy maintsy misy fofony catholique ao azonareo ve donc Poutine sy Zelensky miady onge misy parfum américain misy parfum Joe Biden io là où il y a la guerre zany misy fofony américain foana qui fait les gouvernements zany payena créer an'le izy maintenant dans l'histoire qui est une marionnette de qui ny fitondrana zany tsy mbola na tsara vahoaka mihitsy ny tanjona fa mody manao lalana kely am'izay jamby anao fa misy gouvernance invisible ambadika ao donc guerre io zany tsy mety tapitra mihitsy ohatran'izany fomba n'izao tontolo zao zany de excuse am'izay hoe rehefa miditra l'OTAN ianao mila mitovy daholo ny modelin'arme bon za moa tsy spécialiste amresaka modelin'arme hoe ataontsika hoe Kalashnikov ohatra ampiasainy zala Kalashnikov daholo ny amin'ny arme satria le PIB zany isan-taona zany 2% zany takiny zareo tsy maintsy mividy arme ianao soit disons mividy arme amin'ny américain zala fa jerefo tsara izy moa ny fabricateur an'le arme partie civile daholy aza diso hevitra mihitsy ianao my gouvernement hoe président république fidiny vahoaka ka matapaka sy mandidy amin'ny firenena iandreketana tsy marina zany ampitsahivoko anao le teny budget militaire 9 milliards endetté ohatran'izao américain endetté ohatran'izao ny Chine tsika miteny zao ny Chine ny tena endetté plus qu'américain satria mandroso be miazakazaka be le fivoarana zany miazakazaka be ny Chine maintenant aiza daholo le vola anamboarana an'io mba bon tsy haiko mo nareo na ohatranao fa za tamin'ny voalohany mantsy nangididy fa ahoana le firenena matanjaka endetté raha ohatra ka banque zany ny fanjakana fa nga tsy maka vola fotsiny izy fa maninona mila makatrosa maintenant za mantsy mba mangidingidy ny lohako hoe iza moa ty derrière ny banque partie civile io misy identité izy io misy anarana izy io anaty baiboly rasy anankiray izy io maintenant mba miara-mandinika ke tsika bon tsy miara-mandinika moa zany fa
mba miaraka mametraka fanontaniana comment ça se fait parti anankiray rasy anankiray manana pouvoir amin'ity afaka mikomondy militaire afaka mikomondy gendarme afaka mikomondy armée de terre armée de l'air afaka armée au sol police etc etc comment ça se fait ty manana pouvoir fanjakana sous autorité an'ity rehefa tsy omeko vola ianao mila tsy filan'ity zay mba miara mametraka fanontaniantsika iza loatra ty rasy ty na klasy zany zay tianao andraisana anazy satria mantsy le parti le igoverna ozy a io rasy io tsy betsaka izy io tsy betsaka izy io omby batonena ankizy anankiray mandeha maternel izy hoe 1+1=2 de aitory de ty itanareo le mianatra amin'ny batonner reny omby kitapona ankizy amin'ny maternel isan'iny rasy iny fa ty le rasy anankiray ity le pliavan'ity rasy au pouvoir ty izy ty ty oa privé daholy entreprise privé daholy io colasé hitanareo ty zavatra ty miaraka mitadiditsika ka ho tsy tadilinareo rafresiko ny mémoirenareo maninona zavatra nyity any fanjakana privatisena fena menan'ity civil ça vous pose pas la question zany fa maninona chaque fois misy zavatra fanjakana privatisena foana omena civil fa iza loatra ty rasy ray ity oui manina privatisena foana le izy de rehefa aveo a l'état am'izay a maka pourcentage amin'ity ohatra zany ohatra mba tsy ohatra fa zay mihitsy autoroute ty andafy a any fanjakana fa ny privatisena tsy maintsy privatisena tsy maintsy omena civil foana anjaranareo mandinika na Madagasikara inona ny any fanjakana dia ny privatisena tamin'izay mbola adolescent eniko tsara zay teny zay any privatisena zao ny privatisena zao fa fanjakana manaramaso soi-disant manaramaso ahoana ça te parle zany teny mot privatisation zany l'état fitondrana ça te pose pas la question ve civil la foana ministère ny armée sy défense fa inona ny aina amin'ny resaka stratégie militaire de lasa lamody moa taty aorina mbola misy diantony daholo zany afaka azavaina anaovana émission anarakiray manokana hoe fa manina moa vehivavy ny ataony ministre ny la défense sy ny armée tsy mba mon général ve farafaratsiny hoe mon amiral fa civil parti civil fa iza ty rasiny civil ty ministre amin'ty pouvoir ty mba mametra fanontaniana nareo e sinon on passe à côté d'autres choses hein? meko temps de réflexion nareo mandinika fa tsy dirako lalina hoa le karazany rasy fa io rasy io partout
donc ny gera nge tsy ho tapitra e fa ny avendrana ny mpitora nge miteny hoe hitanareo gera anak'izao fa mipoka ho avy ny farandro ny gera tompoko tsy mbola nijanona ianao raha tsisy moyen convainkiavana ny mpino hoe ho avy ny farandro aza miteniteny gera mihitsy fa depuis la nuit de temps gera efa gera foana depuis izy mo izy iny mbo tsy tadidiko foana mo izy iny izy moa le namono kaisa le abela adiniko foana iny depuis à partir an'iny nandratsaka rano ralahana io famonona olo io tsy mbola nijanona teto ambony tany adiniko foana moa izy le namono ay Chay ou Chay ou où est ton frère Visine tsy tadidiko iny à partir an'iny tsy mbola nijanona io gera io mamono foana maintenant posez-vous la question ty rasy ty iza ty rasy ty ny afaka mikomandy an'ty mpitondra reto ary tsy fantako moa raha mbola hoentina zany ny problème antsika chrétien zao c'est même pas gouvernement ty le mameany zaro ty ny tena manakana ny fiainanao koa ny tena mana fa ianao tsy tonga saina satria matsy ty Deutéronome 33:19 ty moa tsy raha zavaina izy ty lavabe hoe car ils suceront l'abondance de la mer zany vahoaka zany donc tsika nge vahoaka la mer zany naty bible zany vahoaka any amin'ny apocalypse zany teny hoe j'ai vu izy la bête sortie de la mer en fait la bête resana io nge système hoe mivoaka avy amin'ny vahoaka le izy et puis et les trésors cachés dans le sable io zany mbola mila fanazavana zany io resaka fanazavana an'ity satria maninona io resaka trésor io zany raha ohatra ka dinihana zany hoe histoire n'Abraham quitte ta famille val amin'ny teny toerana kiray andianako anao zay rehefa tsara foana nge vahoakan'Andriamanitra raha dinihana kely fotsiny hoe aiza foana andeha fasan'Andriamanitra ny vahoaka ny any amin'ny désert foana fa na Abraham zao nge tsy nieritreritra hoe voilà andeha ho any amin'ny pharaon tatata fa izy nge tsy nieritreritra hoe le andeha fasananao nge ianao nge matory ambony milliard io sable andehananao nge pétrole ambany ty zany mbola lavabe zany ty Deutéronome 33:19 ty zany raha mbola zavaina or que izy io dontsika chrétien io zavatra io fa lasa gentilisa indray ny tena mampiasa an'le izy raha ohatra ka gouvernement zany voavidiny zalavola raha ohatra ka gouvernement zany ty le rasy anankiray ty mabaiko an'ty rasy ty ianao nge mila matanjaka ianao vo tsy azon'ity oui mila matanjaka ianao za miteny anao tsy fantako na mino an'ty teny ty na tsy mino ianao fanjakan'ny lanitra ihany mahafaka ianao mitana an'ty rasy ty tsy afabela ianao tant que tsy micomprendre ny royaume de Dieu satria ty manana système fanagejana famonona matoty sous ordre an'ty mba dinionareo tsara pouvoir an'ty manana quand je parle hoe ty zany tsy hoe boinina ihany na airbus ny resaka tsy hoe mpanamboatra arma foana ty resaka car ils sont l'abondance de la mer io vahoaka manontolo eto ambony tany io manino stominy ce sont l'abondance izy troany zany troany inona l'abondance de la mer donc ty zavatra resahako ty zany tsy hoe resaka arma fotsiny fa juste hoe amin'ny plan de guerre fotsiny hoe tokoa nazavana an'le izy de après virgule hoe jerevinareo tsara trésor caché dans le sable donc resaka trésor zany tsy hoe vola ihany
ory andrina mba miadivanareo any tanindrazanareo fa susely zalareo ny trésor-nareo any nareo vatosoanareo io trésor ange zany fa tsy vola ihany zay ma tsy mahatonga an'lizy hoe ianao zany raha anaraka an' jesosy zany tant que tu ne comprends pas la parole du royaume, écoute bien, c'est pas la parole de Dieu. Jesosy ny teny an'izany tsara any amin'ny Matthieu. Vakiko vetivety. Ianao tsy tafavoaka velona amin'ity fiainana ity ianao hoe ndasany jerevanareo tsara ty zavatra ty fa izy ty mantsy averimberiko fa betsaka tsy mahazo an'izy ty fa nga parole du royaume tsy tenin'Andriamanitra sisa amin'ny tenin'Andriamanitra fa ray natao ho ana public. Jerevanareo tsara Matthieu 13:19 non alevako any amin'ny 10 Matthieu 13:18 vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ici une parole de Dieu. Remarquez fa notre Bible, oui, la parole de Dieu est comme une semence. Misy zany tenin'Andriamanitra. Fa misy ny teny fanjakan'ny lanitra. Ka Jesosy tonga ho an'ny tenin'Andriamanitra. Fa tonga izy ho an'ny tenin'ny royaume. Tenin'Andriamanitra afaka hoentin'ny prophète. Za afaka mitondra tenin'Andriamanitra. Ianao afaka mitondra tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy mbola révélé le izy fa parole du royaume tompoko seul le roi dans ce royaume mitondra an'io. Seul le roi. C'est pas razo nareo zatra tiako tenenina. En fait tenin'Andriamanitra mahafaty. D'ailleurs Jesosy miteny an'izany mbola veriko indray mandeha. Mieritreritra nareo hoe azo fiainana mandrakizay amin'io boky io amin'io teny io. Non mitémoignena anahy izy mbola veriko indray mandeha. Fa za le fiainana mandrakizay. Tapio amin'ny Google zany verset zany mba mameko devoir nareo. Donc raha ohatra ka ty rasy ty zany mabaiko an'ity rasy ty alors qu'izy au pouvoir izy ianao afabela am'ty. Nanazavako anareo système anankiray ahoana fipetraka le izy eto ambony tany et j'espère que azonao le izy. Donc pour combattre un système il faut un autre système. Pour combattre le diable satria esprit tsy tamaso, il faut Dieu, on a besoin de Dieu Dieu est esprit. Donc pour combattre un adversaire tsy hitako maso mila za miaraka amin'ny adversaire tsy hita maso koa. Après zalahana am'izay combat, voilà misy combat any. Fa raha ohatra ka za ady amin'ny diable zay nge tsy mahita anazy olo midiko am'zatra tsy hitako maso. Donc raha ty le race zany mabaiko ty race anankiray ity. Or que sika koa race de Dieu, race élue, sacerdoce royal. Natsony ianao ho lasa zanak'Andriamanitra, azo herina olo latsany fanamasina ozy izy de maninona ho tonga zanak'Andriamanitra ianao, ça veut dire race de Dieu. Donc misy race de diable. Donc raha ty race ty zany manana pouvoir am'ty. Alors que zala izy ianao afaka apelatanan'ity race anankiray ity raha tsy lasa une autre race ianao. Et pour devenir race de Dieu misy ny atao hoe royaume. Nareo nge manamavana an'io royaume io fa nareo tsy afaka amin'io tant que évangile ihany ianonareo. Tsy afaka nareo. Tsy afabela amin'ity tanàna zalahy ty satria nazareo militaire rangaty io pouvoir an'ity police firy million isany ampelatanany reto, nation mihitsy ampelatanany reto. Ary ty
ty rasy ty raha tena mamaky bibla tsara nareo io ny tena natahorany vahoaka an'Andriamanitra ao anaty bibla fa tesitra Andriamanitra tamin'izany fa hoana miaraka amiko ve nareo ty ve atahoranareo fa mbola lava moa ny tantara fa ao anaty bibla daholo zavatra resahako zany na nivoaka an'Andriamanitra nahita Andriamanitra manifesta ambany masony zareo fasan'ity niembotra ry zalahy donc raha isika zany tsy mahita Andriamanitra fasafasa ohatran'ny an'lepoque zany. Il faut voir peut-être selon Zatatenenzaro qui moins de 60 angabénos et vous pointe comme ça parce que au fait tu l'ignores ton adversaire, tu ignores ton adversaire. Io ma vous crétez retraretra io ty rasresako ty. Matanjaka io. Parti civile ty, civile reto zavatra reto fa tsy hoe au pouvoir. C'est même pas militaire, c'est même pas police. Fa reto manome ordre ni chef gouvernement manome ordre ty ambany ty amin'ny exécutif zala am'izay mampiasa am'izay. Donc police nge juste fitaovana fotsiny. En fait, le gouvernement nge fitaovana ho an'ny zala reto apetraka eo hoe meko exemple anankiray koa ianao. Meko exemple ianao zahoanao anazy. Mba fantatrinareo moa karaha man Macron tamin'izy mbola tsy ministre. Tamin'izy banquier to banquin'ny Rothschild 200 000 euros par mois ny karamany. Oh, 200 000 euros. Zany anatin'ny 5 taona tsy mahazo 200 000 euros zany na miasa. Ny anazy par mois. Ny elany tamin'izay io ministre, non, io resaka banquier io niditra amin'ny karama anankiray 8 000 euros par mois. Maintenant, ametrako fantanina nareo raha samy asa ihany 200 000 euros ve ny tianao ve juste amin'ny bureau io ianao vérifier dossier n'olona tatatan sa ianao laran'olona ohatran'ny gilet jaune iny matoy izy de 8 000 ny azonao matoy izy miditra position amin'io président io manatanteraka programman'olona izy d'ailleurs izy ngefa nyteny hoe je suis en mission amin'izy efa nasiako anareo vidéo hoe quelque chose izy qui nous a précédé et qui restera. Fantatra nge diable alizy. Donc TGV nge raha latsaka président olona ny mandatsaka anazy io fa tsy hoe izy te hilatsaka. Que ce soit bien clair. Sa mila verina aminao tenin'ny ratsiraka ve? Nisy frantsay ozy izy tonga nidina fitany amin'ny TV plus ao amin'ny YouTube ao zany tenin'ny ratsiraka zany. Service secret ny frantsay ozy izy tonga ny contactanao hoe averina président ianao de za tsy latsaka ozy fa iny boekely iny nanaiko ozy izy de iza. TGV. Zareo ve ny te hilatsaka? Non. Proposé nice. Et puis ianao rehefa milatsaka eo moa zany toa nanainao menay vola ianao de rehefa avy eo ino am'izay zavatra mitranga. Ianao manaraka programanay. Ary programan'ireo tsy hanampy vahoaka zany fa cinéma am'izay mba tsy tonga saina le olona mody manamboatra lalana mody nenene esoina ho ny taxe ny redevance ny télé ty en français faly ery le olona nainy Macron teny an'izany hoe esoina le 100 euros par mois moa fa mandeha milliard mantsy le izy de tonga ndray François Hollande tsy possible esoriny io ça veut dire raha esoriny io 100 euros par an io misy taxe hafa ndray ampina. Voilà, nous y sommes amin'ny manipulation. De ny chrétien moa mbola fanina manohana ry zalareo fa raha évangile tsy toana an'jareo fa reo rasy amono an'jareo reo ça se voit hoe tsy chrétien no fa crétin tompoko raha ianao mbola manohana an'io satria maninona système anankiray natao fampinoana io
aleloha io tsy zavatra mba velonanao sy anatsaranao zany no amin'ny fitondrana fa amonanao io gamba tsy azoko zay zavatra zay raha ohatra ka tsy azonareo fanazavana fofokely io rasy io le plus grand ny adversaire anao nge ianao migreva nongana fanjakana manaraka programman'olona reny manaraka programman'olona reny arao tsara ny tantara omena civile foana ny mitantana zavatra anankiray omena civile maintenant le civile minge camoufle oatra ny tanala miaraka mena amin'ny vahoaka misy teknika anankiray zay principe anankiray zay bon na teknika moa zany na principe zay andraisanao azy fa izy io ça consiste amin'ny za raha manana valeur diamant ohatra anatin'ity sachet comme ça raha ohatra ka ataoko anaty coffre fort le izy ny olona raha vao misy mamaky trano tout de suite cibleny zala voalohany dia ny coffre fort logika be zany zavatra zany satria maninona coffre misy volabe volamena sy ny taroniko fa ny olona fetsy ane intelligent bon intelligent fa tsy fetsy moa zany ty le diamant ty ataony anaty WC hitanareo le rano amin'ny fosse septique iny satria tsy sola ndeha angalatra trano amaky trano dia ndeha savasava zavatra anaty WC le anaty rano iny le miakatra izy dia voilà efa mandeha potsera izy dia ritra le rano dia mifelo izy afenty ny zalahana mamaky trano le olona jerenjareo mba ny fandriana armoire sy ny tany fa tsy ho anaty lohan'ny olona ndeha savasava WC zany gamba efa azonareo zany jatra tiako tenenina zany donc io le tena mitazana pouvoir io olona tsy eritreretitsika le izy ina sy dia mieritreritra hoe oe TGV aongana izy aonganao TGV le olona misolo an'iny o commande nyty edy zay moa tsy efa nazavaiko hoe imagineo nge ty zavatra ty candidat dimy zany milatsaka président candidat anaky dimy en fait zay maresy amreto ane na ty maresy na ty en fait ireo nge iankohaka amin'ny Satan daholo zay vao mena le royaume donc reto nga fampiadversaire sa ilalovana conscience nao le izy seul tompoko olona andrasone izy iny seul olona en dessous de 70 faible esprit me comprendre an'izany fa tsy olona manana QI au-dessus de 140 génie ou presque génie non zay olona faible en esprit me comprendre zany zavatra resahako zany dimy zaro candidat miady hitondra firenena samy manana programme fa la fin du compte zay tafavoaka amreto miankofika ianao tompoko maintenant iza manaiky laloviny zavatra ohatran'izany le fifidianana nge fa vita dès le début alohantsika mifidy alléluia mino fa azonareo mahatonga ny guerre tsy mety tapitra ary tsy ho tapitra mihitsy fa mampalahelo moa zany le ry zala miteniteny foana dia hitanareo fa niady tsy mitsahatra mihitsy fa satria ho avy ny faharandro non tsy mbola nijanona tompoko niady alleluia manahirana nge io za miteninareo seul le olona classena faible esprit me comprendre zavatra resahako
satria padinina marana koa anazy am'izay azonareo le izy andraso avokako indray mandeha le izy io nareo io seul olona eto comprendre zavatra resahako ny olona eto tsy mahazo zavatra resahako olona eto tsy mahazo zavatra resahako supérieur intelligence moyenne nanananana tsy azo atao zavatra resahako hoe zabanangana raha tsy atanana dimy hoe oui no miteny hoe azonao le izy fa tsy azonao le izy ka parfois classable comme stupide souvent faible d'esprit mbola souvent tena jerevinareo ty mot ty souvent faible esprit fa faible esprit permanence mazony fanjakany lanitra inona ny antony vakio tsara ty heureux le pauvre esprit car le royaume de Dieu est à qui ho an'izay faible ho an'izay pauvre en esprit azonao fa anao miseho milay tsy azonao io lafitra loatra aminao zavatra resahako satria manino plus anao mena zavatra simple plus ça devient compliqué ny lohanao ho an'le pauvre l'esprit montre-moi ton QI faible esprit no ho avy aminao ny tompo alléluia alléluia tanao fa zavatra rehetra samby mipetrapetraka io amin'ny tokony misy anazy tsika zao tsy mieritreritra hoe boiny io faran'izao mpamono tsika zao tsy mieritreritra io coca io coca zany nge manahirana be fa bon le problème ary mampalahelo zany zavatra zany fa tsy fahazahoana royaume de Dieu isika manatitra anjara brikintsika any amin'ny Satan isan'andro mivarotena ny kristien tompoko mpivarotena ny chrétien ny akamarony tsy tadidiko titre nataoko tamin'ny vidéo hoe 90 fa 98% ny chrétien mivarotena isan'andro inona ny antony tsy azonao io resaka fanjakan'ny lanitra io fa évangile verset par cœur oui azonao fa ny principe du royaume de Dieu tsy azonao io raha azonao izy fa ilainao ta afaka atao inona zavatra ataontsika isan'andro mividy coca fantatrao mandeha izy ny volan'ny coca any amin'ny fivarotana zazakely mafantatrao daholo inona ny jus rehetrarehetra ny coca ianao nge mieritreritra coca ihany mividy fanta isika any coca mividy jus st tsika any coca mividy fait inona ny tianao Burger King KFC sa McDo sa inona koa Quick zay nananao sandwich am'ireo ray ihany tompony io fa aiza sandwich ny chrétien raha hoe boina andianantsika na Madagasikara fa amonona olona un peu partout les vola billet andianantsika boina sy Airbus fa aiza avion ny chrétien et puis miteny ve no ve tsy mandray anjara mifanaterana brique hoe ty le izy mitsangana le brique ty firo am'izay olo lanitra io de fiainan'Andriamanitra sy sange mazaotsika chrétien tsy tonga saina tsy
tsy miala amin'ny royaume-n'izao tontolo zao tsy tehitra amin'ny fanjakany lanitra satria andevo ny mentalité taizaina hatramin'izay donc tsika amin'izao ividy caméra aiza vidianana anazy Sony aiza caméra-ny chrétien na hitoriana teny réseau an'izy YouTube aiza réseau an'ny chrétien oragaty aiza donc on est là amin'io avazana ny mentalité Romain 12 za efa zao no mamety anaka de isika manohana famonoana olona isika manohana amin'ny fividianana zazakely atao esclave sexuel isy volantsika manohana an'io tsisy afaka amin'izany ny chrétien tant que ianao tsy misitaka Andriamanitra ke miteny sort au milieu d'eux sort ina moa mahatonga Chay manana posé hoe ividy tany amin'ny hectara tena nangana tanàna ho an'ny chrétien amina miliara ngeny posé ato mba ho lasa indépendance mampiasa don rehetrarehetra misy mécanicien misy micrée zavatra ao fa nareo nge tsy mahazo la vision fa nareo fanina mifangodijodja amin'ny zavatra mono nareo posé ato amin'ny say amina miliara vous n'arrivez même pas imaginer ho aiza ty zavatra ty fanjakany lanitra nge resahana ato fomba n'Andriamanitra sa justice fa zanga mitory tsara Jesosy tsara ny tompo mba dinio nge ovina ianao na inteny zany tsara ny tompo atsika kristien manafana n'Andriamanitra fa ny fiainanao mbola andevony gentilisa mipeye volanao sa tsy zay tsara ny tompo d'accord tsisy mandany zany tsara ny tompo aiza ny fiainanao aiza démonstration de puissance sy ny sagesse zany hoe gagana ny zavatra ataonao aiza zany isika ngiany ambany any amin'ny classement mondial national na quartier tsika nge manana Q inférieur 70 faible ianao nga parmi number 1 parmi une génération nao non ianao farany ka matoy ianao miaino n'izao afatra zao hoe ianao farany ianao tena faible ary zay ny safidinan'Andriamanitra anao maintenant ovay le izy tant que io tsy micomprendre parole du royaume nareo ka ny tenin'Andriamanitra d'accord ny tenin'Andriamanitra fa ianao tsy afaka d'ailleurs na ny Satan za tsy intéressé amin'ny fiainanao nareo zao raha poser question zao ohatra ovina reo nahazo atako tena atako hoe visible diable zany ovina tena confronté hoe io misy monstre io ovina nareo mbany voana serpent ancien zany ovina nareo ny kakeriny devolo ohatrany Paoly ovina nareo ny proposé n'olona miliara amadika fampianarana sy zavatra resahanao ça veut dire ianao nge tsy danger amin'ny camp ennemi an'Andriamanitra en fait ianao nge tsy danger amin'ny royaume de ténèbres tsy manaitra volony zareo zavatra resahanao tsy mampitsangam-boly devoly zavatra resahanao maninona nareo tsy proposena miliara hoe avadio fampianarana io mba mametra fanontaniana fa maninona indray sasany misy vidina miliara ovina nareo mpijery zao ny proposena ilatsaka candidat politique ça veut dire ny olona mpijery anareo tsy mety leadership mihitsy amin'ny fomba nareo
toy zala zay nijerylola hoe masika be de neny raha tsy vérité zany e viny anao ny vidina milliard surtout ty teny ty hoe avadio zatra resanao io fa mene vola be anao dikan'izany en fait nareo nge mihaino tenin'Andriamanitra e fa le royaume sy parole du royaume nge tsy azonareo mihitsy d'ailleurs na resana lizy moa tsy azonareo na de fa atsipitsipeto le izy satria maninona tenin'Andriamanitra ihany e d'accord fa tsy nafaka anao io ka tsy nafaka anao io za raha tonga am'izao za tsy mbola tonga am'izay ilavan'Andriamanitra position sy ny ina moa tiany atongavako fa ce qui est sûr za efa lavitra be tamin'ny passeko position misy anahy ivianao tenin'Andriamanitra nga natonga an'izany teny ny fanjakan'ny lanitra mahatonga an'izany firy ny olona manaraka tenin'Andriamanitra efa hita ombenimbeny ange zany tenin'Andriamanitra fa ianao miresaka aminy hitanao fa boricot ihany le olona akoatra ny tantarany Moïse sy Jean-Baptiste sy David zéro manatody satria le fomba ny lanitra teo sy ny fomba ny fanjakan'ny lanitra zay ny antony donc hiala amin'ity zavatra ty tant que ianao tsy miditra amin'ity systèmen'Andriamanitra ty ianao voagejanyity foana fa une fois ianao vo miditra amin'ity ianao confronté amin'ity misy confrontation io satria monde anankiroa à part rasy anankiroa à part eo tant que mbola mijanona amin'ity rasy ty mijanona soa rasy ianao fezin'ity foana fa tant que ianao miala amin'ity raha zanaka manafaka afaka ianao izy ny tenin'Andriamanitra alleluia ka eo indrindra ny olana tompoko tenin'Andriamanitra sy ny parole du royaume deux choses différentes dinonareo tsara zany zavatra zany tenin'Andriamanitra tout le monde afaka malala tout le monde afaka mivavaka amin'Andriamanitra misy problème male izy Seigneur misy problème oh mon Dieu oh my God Andriamanitra tout le monde païen fa iza tamin'ireny hitanareo hoe mba natanteraka teny Jesosy rehefa niteny izy hoe ampianaro mivavaka zay ho an'ireo avelao zareo mivavaka amin'Andriamanitra même Dieu de la Bible resahany io oui mivavaha ianao Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Dieu de la Bible nge fa maty ianao fa ho anareo izy alléluia quand vous priez notre Père izy amin'ny gentilisa am'izay mikikika za moa tena maranako fa bon tena maranako anazy jerefo tsara oulalalala matsiro izy zany jerefonareo ty verset ty ineny viny verset ne bon tsy hitako fa hitanareo Jesosy rehefa niresaka tamin'ilay gouverneur si je demande de l'aide dis à mon père
nareo mitady d'université izy ake tsy nitando tsy niteny hoe si je demande de l'aide à Dieu non à mon père il envoie 12 000 légions ça firy moa izy iny donc ho an'olona anaty problème nke tompo ampio tompo avonjeo fa tsy mateny izy hoe mon père satria ny parole de Dieu reste parole de Dieu fa ny parole du royaume rainay zay any an-danitra donc mon Dieu nonge ho faty fa celui qui invoque le Père alléluia tsy zakanao zany ka mentaliténao tsy niovako voilà Matthieu 26:53 penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donne à l'instant plus de 12 légions d'anges mon Père aux is donc rainay any an-danitra rainay any an-danitra zany mivavaka anareo fa tsy Seigneur Dieu il y a une différence io ka il y a une différence io ngamba mazava zay zavatra zay fa manaraka andratsika miona solony enseignement omaly ty fa tsy raikitra le enseignement omaly zany alléluia alléluia zay fa tainy tompo daholo tsika zay an'Andriamanitra reny voninahitra shalom
Vous écoutez Chay.fr.